Haleluya. Haleluya. Asiteka mafan Jesosy tompo. Raiso tsara ny ten'Andriamanitra amin'ity volavola ity. Mba ho velona ny fanahintsika tsirairay avy. Atoky sy mino androany fa matontompo mandefa nyity teny ity androany. Misy fanahin'olona tiany tompo vonjeny eto. Misy fanahin'olona tiany tompo atsangana eto. Misy fanahin'olona tiany tompo ampahirezina eto. Dia ny fanahintsika rehetra izay maheno areto zany. Fanahintsika rehetra izay maheno areto zany. Ho velomin'Andriamanitra ny fanahinao androany. Ho atsangan'Andriamanitra ny fanahinao androany. Raha mino an'izany ianao amin'izao fotoana nenesinao azao, ho atsangan'Andriamanitra ny fanahinao androany. Haleluya. Velona ny Andriamanitra izay vavahanao ry havana malala. Tsy manadino anao mandrakizay izy. Mahatsiaro anao foana izy. Mahatsiaro anao foana izy. Ary mbola hatsiaro anao mandrakizay ny Andriamanitra ry havana malala. Haleluya. Mandrakizay ny fitiavana anao. Ary izany mampaharetan'ny famindrapony aminao eto androany. Haleluya. Ampahafantarina antsika eto androany ny zavatra mitranga matetika amin'ny mpanahintsika mba ahafahantsika miala amin'izany toerana izany. Satria maro ny olona tratran'ity zavatra ho ampianariko antsika ety. Dia isaonan'Andriamanitra nefa fa fantatrao ilay izy androany dia miezaka ianao miala amin'izany. Araka ny voalaza ny Baiboly hoe ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andeha. Amen. Naray ny Baiboly ary sika izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Jona. Jona toko voalohany manomboka ny andininy voalohany. Jona toko voalohany manomboka ny andininy voalohany. Ny lohahevitrantsika androany dia mahakasika ny hoe ny kibo ny hazan-drano. Ny kibo ny hazan-drano. Mba teneny pelana izany eo akaikinao. Ny kibo ny hazan-drano. Tenena amin'izany izy. Vakitsika ny Jona toko voalohany manomboka ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Ny soramandry ambony milaza hoe ny nanirahan'Andriamanitra ny Jona akany Ninive sy ny nandosirany ary ny nanjo azy izy. Andininy voalohany. Ary tonga tamin'ny Jona zanaky amta ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesy any Ninive ilay tanàna lehibe ary miantso amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehany ny fahafatsia. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehany Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy. Dia nandony karamany ka niondrana taminy. Hiara mandeha taminy tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehany Jehovah. Ary Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Dia raiky tahotra ny matiny ka samy nitaraina tamin'ny Andriamany avy sady nahary ny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba ampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandro reniko ny toromaso. Dia nakao aminy kapiteny sambo ka nanao taminy hoe ene ity ianao reniko ny toromaso foana eto. Mitsangana ka atsony Andriamanitra ao fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika nanao filokana mba izahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy masiny ianao lazao aminay noho ny amin'iza moa ny mahatonga izao loza izao amintsika. Inona ny raha fanaonao? Avy taiza ianao? Aiza ny taninao? Avy amin'ny fireneniza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavaha. Dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe adray zato ataonao zato. Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehany Jehovah izy satria efa nambarany taminy izany. Hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba ahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola niananoja ihany ny ranomasina
ary hoy izy tamin'ireo be tao aho ka tsy pazo any anatin'ny ranomasina aton'ny ranomasina aminareo fa fantatro fa nony amiko no mahatonga izao onja mahery zao aminareo nefa namaky nonja fatratra ny olona mba amerina ny samy ho amin'ny tany maina faty zaka satria ny ranomasina mbola niananonja mafy any dia nitaraina tamin'ny Jehovah izy karanao hoe mifona aminao zahay Jehovah hoe aoka tsy ho faty izahay nony amin'ny ainy ty lehilahy ity ary aza tao ho mpandatsika raha marina izahay fa ianao Jehovah hoe efa nanao zay sitraky ny fonao dia nobetaina izy ireo jonaka natsiko ny tany anatin'ny ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafokon'ny ranomasina dia natahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ary Jehovah nanomana hazan-drano lehibe itelina ny Jona ary Jona dia tao akibon'ilay hazan-drano atelonandro sy atelonalina dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra tao akibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehovah tamin'ny fahoriako aho ka dia namaly ahy izy tao anatin'ny fiaina tsy hita no taraina dia niain'ny feoka ianao fa efa natsiponao tao anatin'ny lalinao dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny rika aho nanorona nanarina ahy ny alindranonao sy ny onjanao rehetra dia hoy izaho voaroka tsy ho eo anatrehanao aho nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany ny rano nanarona ahy hatramin'ny aiko ny lalina namefy ahy manodidina ny zava-maniry any an-dranomasina ny singotra manodidina ny loha tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tendrombohitra ny hidiny tany nanidy ahy mandrak'izany nefa nampiakatra ny aiko avy tao andavaka ianao Jehovah Andriamanitra raha reraka tato anatiko ny fanahy dia natsiaro an'i Jehovah aho ka tonga tao aminao ny fivavaha dia tao amin'ny tempolinao masina izay mivavaka amin'ny sampy dia mafoy izay mpamindra fo aminy fa izao dia feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ho anao ary izay nivoadiko dia efaiko an Jehovah ny famonjena ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jona. Amen. Asitehaka mafy an Jesosy. Ataontsika mafimafy any teraka ho an'Andriamanitra amin'izao voaloam-bolana mafinaritra be izao ry havana malala. Ny kibony ny hazan-drano zay no resahantsika amin'ity amin'ity. Inona moa no natonga ny Jona tafiditra tao anatin'izany kibony ny hazan-drano zany? Mpanompon'Andriamanitra io Jona io, irak'Andriamanitra io Jona io, mpaminany izy. Ny rahan'Andriamanitra izy iantsony amin'ny amelezana ny Ninive fa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiny satria tafalatsaka lalina tao anatin'ny fahotany Ninive. Rehefa nanota ny tanànan'ny Ninive iray manontolo dia ilay faharatsina na ilay tany mihitsy no miakatra eo anatrehan'Andriamanitra miapanga ny ponina teo amin'ny toerana io. Tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsina tadidio riavana malala ny zavatra mitsangy eto ambonin'ny tany eto afaka miakatra eo ambony eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharatsian'ny olona eto ambonin'ity tany ity afaka mipaka ny lanitra rehefa tena diso tafahoatra loatra. Ny fahamarinantsika rehetra mifikitra mafy amin'Andriamanitra rehefa tafahoatra loatra afaka mipaka eo anatrehan'Andriamanitra ary manetsika n'Andriamanitra hietsika monjy anao zany. Amen. Ny fahamarinana ny fikiranao reny, ny fijoroana amin'Andriamanitra reny, tsy hoe miafina amin'Andriamanitra akory reny, tsy hoe tsy hita n'Andriamanitra akory reny. Rehefa tena mifikitra mafy amin'Andriamanitra ianao miakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fahamarinanao ry havana malala. Ary mahafaly n'Andriamanitra ny maheno sy mahita amin'izao vaninandro sarotra izao fa mbola misy kristianina mijoro amin'ny fahamarinana eny ambony tany eny manetsika azy hamonjy ny fanahintsika zany. Halleluja. Mila fantatra ao zany fa tsy irery ianao, tsy irery ary tsy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra lalovanao. Miarihary eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny zavatra miseho rehetra. Naniraka ny Jona Andriamanitra hoe mandeha any miantso ny amin'ny amelezana ny firenena io fa efa tafakatra eto anatrehako ny faharatsina. Ny zavatra niseho dia zao. Rehefa naheno an'izany Jona, lasa izy nandositra ny ala ny fanatrehan'Andriamanitra. Lasa izy nandositra ny alan'Andriamanitra. Nandositra ho any Tarsisy izy.
ondrana tsambo izy ary nadony frena ny karaman'ny tompony io sambo io niara-ny ondrana tamin'ireo andeha andositra ny Jehova, andeha hiala ny fanatrehan'Andriamanitra, dia lasa nandeha kanto tsy napozy ny Jona fa ny fiainana io dia miarihary eo anatrehan'Andriamanitra ry havana malala. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny fiainany Jona. Hitan'Andriamanitra izy raha mbola nitoetra teo amin'ny fanatrehany, ary hitan'Andriamanitra izy rehefa nandositra ny fanatrehany. Namorona n'Andriamanitra, tafio-drivotra mafy teny ambonin'ny ranomasina, nanonja mafy ny ranomasina tamin'izany fotoana izany, ary ny matilo sy ny mpitatsamo, ny kapiteny, ny manam-pahaizana ny amin'izany nitady hevitra mba hatony ny sambo, fa tsy nahita vahaolana. Na hena ny entana tao anatin'ny sambo, na narina ny sakafo, fa tsy nahita vahaolana. Fa vomiahy nanonja ihany ny ranomasina, nanonja mafy ny ranomasina, nanonja mafy ny ranomasina. Very hevitra reto olona reto ry havana malala eo amin'ny tompo, tsy hitany intsony izay natao. Lasa izy niteny tamin'ny Andriamanitra aho, teneny daholo ny Andriamanitra reo, mangata famonjena aminy, fa ngamba voavonjy antsika niaraka ny vavaka daholo ny olona tao anatin'io sambo io. Samy niantso ny Andriamanina, samy niantso ny Andriamanina, samy niantso an'izay Andriamanitra ry zareo teo ry zareo. Jery le kapiteny, revany le matilo, tsy hitany i Jona, fa lasa izy Jona, lasa izy le lehilahy niaraka tamintsika iny, lasa izy nidina tany ambanin'ny sambo tany ao anaty sambo. Rehefa nahita, rehefa tafiditra tao anatin'ny sambo tao izy, hitany tao Jona, reniko ny torimaso, reniko ny torimaso. Dia nifoazin'ilay matilo, hatray zato ianao ozy izy. Ny olona rehetra tsy mikoropaka miantso ny Andriamanina amonjy, satria tratra ny tafio-drivotra mafy tsika amin'izao fotoana izao. Ianao lozanao matory eto, mivoahinao ao, iantso ny Andriamanitra ao amonjy atsika. Samy niantso ny Andriamanina teo. Jona tsy hitan'izay atao, satria ilay Andriamanitra neritreretiny tokony hamonjy azy eo ambonin'ny sambo mihitsy no nilaozany, no nanjirany, no nielany ry havana malala eo amin'ny tompo. Any ka rehefa tojona olana, tsy hitan'intsony izay atsony, tsy hitan'intsony izay atsony. Tsy afaka hiantso ny Andriamanitra ny Egyptiana izy, tsy afaka hiantso ny Andriamanitra ny Moabita izy, satria fantany fa tsy mahavoavonjy reny, fa Jehova ireny no mahavoavonjy. Nefa ny Andriamanina izay mahavoavonjy azy, nielany ry havana malala, nefa nielany ny Andriamanina izay mahavoavonjy azy. Niady hevitra amin'izay ny olona teo ambony sambo. Ndao anao filokanitsika, ho hita hoe avy amin'izany mahatonga an'izao loza izao. Nalefa ny filokany totona tamin'ny Jona le izy. Jona ny tratsy, nangatahany olona reo Jona, aza vao aminay, avy amin'izany mahatonga an'izao olana izao, avy amin'izany mahatonga an'izao loza izao. Dia nazavainy Jona teo, avy amiko izy ny mahatonga an'izao zavatra ao, satria ny rahan'Andriamanitra dia ho any amin'ny tany Ninive iantso ny amin'ny amelezana ny tanany io, satria efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra, efa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faratsiny. Rehefa nandrehany izany anefa dia mandositra n'Andriamanitra izay hitanareo io, mandositra ny fanatrehany izay hitanareo io. Tsy tia hanatanteraka an'izany dia nandositra dia tratran'izao loza izao. Fa avy taiza ianao dia Andriamanitra izy nivavahanao. Hebreo ahozy izy Jona, ary Jehova Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, ranomasina sy ny tany maina, ny Andriamanitra izay hivavaha. Voana eno an'izany reto reto, niorooro tena hoe Andriamanitra Jona mihitsy ny mahatonga an'izao olana izao. Noho ny amin'ny Jona ito mihitsy mahatonga an'izao olana izao. Inona raha tokony ataonay aminao mba hampitsahatra an'izao zava-misy izao? Io Jona be tao dia atsipaso anatin'ny ranomasina. Natahotra le olona, satria ahoana ny fomba hibetanany i Jona fotsiny dia atsipy anatin'ny ranomasina. Dia nitady hevitra ianao daholo hialana eny, navily ny sambo mba azo ny tany maina, fa tsy nety. Vao miany mafy any ny fanonjan'ny ranomasina. Zareo mesaka mamily ny sambo ho any amin'ny tany maina, nonjan'ny ranomasina manosika azy iverina eny ampovoany. Safotofoto tanteraka mihitsy ny sambo tamin'izany fotoana izany. Tapa-kevitra izy ireo rehefa very hevitra, indao atsipy Jona, ary nifona teo anatrehan'i Jehova izy. Nino an'i Jehova hatramin'ireo olona ireo mihitsy noho ny amin'ny heriny izay nasehony tamin'io sambo io. Aza tao isan'ny mpandatsa-dra marina izahay. Natsipy amin'izay ary ty Jona tany anatin'ny ranomasina. Vao kasika tamin'ny ranomasina fotsiny vatany, pa!
tony niaraka tamin'izay ny ranomasina ry havana malama. Lamina ny sambo, hiratra ny masony reto olona reto. Nino an'Andriamanitra ary natahotra n'Andriamanitra ny matiny ny kapiteny, ny olona tao anatin'ny sambo rehetra, nanana ny andriamanin-kafany ireo, fa rehefa nahita ny fahagaganana asehon'Andriamanitra tamin'izy, nino avokoa ireo olona ireo ry havana malama. Ary nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra teny ambonin'ny sambo izy. Tsy nijanona teo rehefa nitantara. Nanomanana Andriamanitra hazan-drano vaventy, hoavana, lehibe. Hitely lazy Jona rehefa latsaka tany anatin'ny ranomasina tany. Vao latsaka tany anatin'ny ranomasina izy, tonga ny hazan-drano be. Tonga dia lany Jona. Ny isaorana n'Andriamanitra ry havana malala amin'ny tompo. Isaorana n'Andriamanitra. Tsy nitsakony io hazan-drano io izy, fa nataony telo moka. Koa dia nateliny dia tany anaty kibony tany. Telo andro sy telo alina Jona nijanona tao anatin'ny kibony hazan-drano tao. Fa mbola velona ihany. Tanao hoe izany fitiavan'Andriamanitra izany. Telo andro sy telo alina anaty kibony hazan-drano, fa mbola velona ihany. Izy ny mamelona azy tany, Andriamanitra ny mamelona azy ihany. Tian'Andriamanitra ampahafantarina amin'ny Jona fa tsy afaka miala amin'Andriamanitra izany izy. Fa na dia anatin'ny kibony hazan-drano ary izy, mbola velomin'Andriamanitra foana ry havana malama. Mbola nomen'Andriamanitra tompony androm-pahavelomana, ahafahan'Andriamanitra manitsy ny lalana, ahafahan'Andriamanitra manitsy ny diany, hiverina any amin'ny programan'Andriamanitra sy ny iraka nanirahan'Andriamanitra azy. Izay ny zavatra nitranga ry havana malala ao amin'ny tompo. Na tsiaro Jona fa reraka tao anatin'ny fanahy. Efa ao anaty kibony hazan-drano izy, ary eo ny tena ho resatsy. Reraka tao anatin'ny fanahiny dia natsiaro amin'izay izy. Nanenina izy ny amin'ny zavatra tsy nentina tao. Tonga saina izy ny amin'ny zavatra tsy nentina tao. Tonga saina izy ny amin'ny elany tamin'Andriamanitra, nanjosirany amin'ny Jehovah. Tsy mba olombelona izany Jehovah izany ry havana, ka afaka handosirany. Tsy olombelona izany Andriamanitra izany ry havana malala, ka afaka hiafenany. Tonga saina Jona rehefa reraka tao anatin'ny fanahy. Nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra amin'izay izy nibebaka. Nibebaka. Niala tamin'ny ratsy rehetra tao anatin'izany. Nibebaka. Andriamanitra, miantso anao aho. Miantso anao amin'ny fahoriako aho. Taraina mafy tao ato anatin'ny fiainana tsy hita no hiantsoko anao. Nivavaka Jona, nivavaka ao anaty kibony hazan-drano izy amin'io fotoana io. Misarinidrinitra amin'ny lohany. Ireo karazana fatifaty-tsakafo ao anaty kibony hazan-drano io. Zavatra ratsy ny ainany Jona tao anaty izany kibony hazan-drano izany. Tsy zavatra tsara ny ainany tao. Fatifatim-biby, potipotin-tsakafo, zavatra maimbo, izany ny ainany tao ry havana malama. Hitany Jona fa tsy zakany maha-olombelona intsony zavatra nitranga tao. Nibebaka izy teo anatrehan'Andriamanitra. Niverina tamin'Andriamanitra izy. Nibebaka izy. Nafony ny lalan-dratsy. Nafony le fahotana. Hiverina amin'Andriamanitra izy. Rehefa nanomboka nivavaka Jona tao anatin'ny 3 andro sy 3 alina. Sady nifabiana tsy ninona ninina no nivavaka nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra. Tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny fivavaka Jona ry havana. Tonga teo amin'Andriamanitra ny fivavaka Jona, dia tao amin'ny tempolony Jehovah. Ary rehefa tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka Jona, na dia efa 3 andro 3 alina izy tao anatin'ny kibony hazan-drano io. Magaga dia izao, zay biby tafiditra anaty kibony hazan-drano ao tsy velona mandritra ny 3 andro 3 alina izany. Fa i Jona ry havana malala amin'ny tompo, mbola nanan'Andriamanitra programa abebaka ny Ninive, no velomin'Andriamanitra tao anaty kibony hazan-drano. Ary rehefa avy nibebaka izy, dia nididin'Andriamanitra ilay hazan-drano lehibe, amoaka azy eny an-tanety mba ho velona indray. Halleloja! Mahagaga ny fiasan'Andriamanitra. Velona indray Jona. Ary rehefa tonga teny an-tanety izy, tonga saina. Tsy mbola nivelona nakany an-trano, tsy nandeha nakaiza sy taiza, fa tonga dia lasa nanatanteraka ilay antson'Andriamanitra tamin'ny voalohany iny, nabebaka ny tanàna ny Ninive iray manontolo, ary nibebaka izany tanàna izany noho ny amin'ny fanekeny Jona. Anatanteraka ny irak'Andriamanitra sy ny antson'Andriamanitra, ny baiko izay nanirahana azy. Dia nibebaka ny tanàna ny Ninive iray manontolo ry havana malala amin'ny tompo. Nanomboka tany amin'ny mpanjaka, any amin'ny lohany mihitsy,
nanao akanjo fisaonana, akanjo malailay, akanjo miosondavenina, na moka baity fa tsy misy mahazo manendry sakafo, na zazakely, na vehivavy, na biby fiompy, miaraka amin'ny fadianina avokoa, mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nibebaka ny tanàna Ninive, mibebaka ny tanàna Ninive, niorooro izy satria ao anatin'ny 7 andro, voatapitra ny 7 andro, dia isy lozy ho tonga eo aminy. Zay ny faminaniana nentin'ny Jona. Fa rehefa naheno an'izany ireo mponina tao amin'ny tanàna Ninive ireo, nibebaka izy. Inona zavatra hitranga aorianan'ity 7 andro ity? Inona zavatra hitranga aorianan'ity 7 andro ity? Raikitra ny fibebahana, tsy nisy nanendry aminy. Fa vao hitan'Andriamanitra fa nanetry teny ireo olona ireo hafana, namindra fo Jehovahandriamanitra ary ny sakana ilay loza tokony hiaty andrava ny tanàna io. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Namonjy firenena iray manontolo Jona tamin'ny alalan'ny tenina lokony vavany, ny fampibebahana ny teneniny, dia nibebaka ny tanàna Ninive iray manontolo, mpanjaka ary nibebaka. Vokatry ny fitoriana ny fahamarinana lazain'i Jona. Tsofoka rano ny kenao manomboka androany, mba habebaka olona manam-boninahitra eto amin'izao firenena izao anenao, amin'ny anara-maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Habebaka olona maro eto amin'ity firenena ity ianao ry havana malala. Habebaka olona maro eto amin'ity firenena ity ianao ry havana malala. Zay ny zavatra nitranga. Idirako lalina amin'izay. Inona moa natonga ny Jona tafiditra tao anatin'izay azandrano izay? Be dia be amintsika miaina eto ambon'ity tany ity, tratran'izay hoe ao anaty kibony ny azandrano. Raha jerevaka ilay ao anaty kibony ny azandrano, tsisy fiainana maha-olombelona ao anatin'izany kibony azandrano. Fahoriana ny ao, aizina ny ao, tahaka ny any amin'ny fiaina tsy hita. Aizina, tsisy ninina, fofona maina, fofona ratsy, zavatra tsy zaka maha-olombelona intsony ny ainana any. Nefa dia maro ny fanahin'ny olona ao anaty kibony azandrano. Ny mahatonga ny fanahin'ny olona tafiditra anaty kibony azandrano dia tahaka ny Jona. Ny tenin'Andriamanitra tonga tamin'ny mandehana mitory any Ninive, izay tiany nofony any ny nataony. Tsy nety nanaraka an'ilay iraka Andriamanitra izy, fa lasa izy nandeha tamin'izay tiany. Tanareo tsara, matetika ny fanaovantsika ny sitrapon'ny vatantsika, sitrapon'ny nofontsika, mitondra ny fanahintsika hidina ao anaty kibony ny azandrano. Ary tsy vitsy ny fanahin'ny olona tratran'izany amin'izao tsika miresaka izao. Midy ao anaty kibony ny azandrano, midy ao anaty kibony ny azandrano, vokatry ny fanotsirana ny programan'Andriamanitra. Misy amintsika maheno azy zao nambaran'Andriamanitra amintsika, izao ny programan'Andriamanitra aminao, izao ny tokony ataonao. Antsoin'Andriamanitra ohatr'izao ianao, fa tsy nety nanatantera. Dia ao anaty kibony ny azandrano ny fanahy ankehitriny. Ao anaty kibony ny azandrano. Na mety nandalo ady mafy tojona olana dia niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Memiembotra, meka mivavaka, tsy matsiaro an'Andriamanitra intsony, izay le hoe miala eo amin'ny fanatrehana. Tototry ny olana dia mekivy dia tsy mivavaka intsony ankehitriny. Tadidio tsara fa ny zavatra mitranga rehetra na ny fanapahan-kevitra ataontsika, misy fiantraikany daholo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, misy fiantraikany amin'ny fanahintsika avokoa izany rehetra. Matetika ny fandavantsika programan'Andriamanitra, fandavantsika ny antson'Andriamanitra, naiza ianao maheno ankehitriny, mahatonga ny fananao anaty kibony ny azandrano. Ny fanaovantsika ny sitrapontsika matetika manana fotoana ihany isika, fotoana tokony hivavahana, fotoana tokony hitadiavana an'Andriamanitra, anatanterana ny sitraky ny fanahintsika. Dia ilozantsika manao zavatra hafa, aleonao mandeha mivoaka amin'irenireny, aleonao mipetrapetraka matoritory, ny sitraky ny fotsika foana matetika no ataontsika, any ka lasa tahaka ny Jona any anaty kibony ny azandrano. Tsy misorona mampafantatra antsika an'izany satria vaninandro farany izao. Fitiavana be mihitsy no anambarako amintsika fa misy izany kibony ny azandrano izany, ary mahazo ny fanahin'ny olona maro amin'izao tsika miresaka izany. Izany mahatonga ny olona maro ankehitriny maina rehefa mivavaka, maina rehefa mivavaka, satria nahoana? Ao anaty kibony ny azandrano izy, miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra.
ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ke rehefa tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ka mivavaka dia henonao mihitsy hoe torotoro ny fanahinao rehefa mivavaka, potrapotraka ny ranomasonao. Ianao tsy misy zavatra napalahelo, tsy misy zavatra nanafotohana, tsy misy zavatra voatahira ao anaty fo, fa tena hoe ny fanahy mihitsy manina sady votona alahelo ny kanjan'i Jehovah, maniry ny toetra eo anatrehan'Andriamanitra. Dia vao tonga eo amin'ny fanatrehana dia tena potrapotraka mitomany, mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Velona le fanahy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay. Ary rehefa mahery ao anatinao ny fanahinao, ny fanahinao mihitsy no mitarika anao mivavaka, mitarika anao mitady an'Andriamanitra. Fa ny olona anaty kibony hazan-drano riavany tsy ohatr' izany, tsy ohatr' izany ny olona anaty kibony hazan-drano, fa ny nofony azy no mitarika azy. Baiko ny nofony izy tsy mandeha mivavaka mihitsy, baiko ny nofony izy ka mivavaka. Ao anaty fifadikanina zao ary tsy misy zavatra atao, tsy misy zavatra mavesatra atao, azo le feriny zany, fa tsy mety mifadianina zany mihitsy ny nofony. Satria nahoana ao anaty kibony hazan-drano, ary zany mahatonga ny fanahin'olona maro midy ao anaty kibony hazan-drano nohona amin'ny tsy fanatanterahana foana ny sitrapon'ny fanahintsika. Ny sitraky ny fanahintsika ke tena nitateraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Tsy ho velona zany ny fanahintsika raha tsy mandohalika tsika riavana malala amin'ny tompo. Teneno kely an'izany ny eo akaikinao, raha mbola tsy mandohalika ianao, sarotra ny havelomany fanahy. Fa ny sakafo ny fanahinao hoe dia io herim-bavaka anao io ny sakafom-panahinao. Dia anaitra antsika rehetra izay mahenao mihitsy amin'izao fotoana izao. Raha ny nofontsika foana no arahantsika izay sitrapony tsy hivavaka izany mihitsy io. Za tena mandinika an'izany. Arahako ihany indray ny sitrapoko, sitraty nofo ty, fa tsy manana eritreritra hivavaka izany mihitsy io. Fa fiterena mihitsy, terena mihitsy ny nofo andohalika hitady an'Andriamanitra mba hamelomana ny liaram-panahy avana malala. Fa amin'ny fotoana ianao manatanteraky ny sitraky ny fanahinao, hoe soron'Andriamanitra anaty kibony hazan-drano ane ianao, hoe soron'Andriamanitra anaty kibony hazan-drano ane ianao. Amen. Zany ny zavatra mitsanga. Ny amantaranao zany fa anaty kibony hazan-drano ny fanahy, maina ianao rehefa mivavaka, mandositra ny fanatrehan'Andriamanitra foana ianao, mandositra ohatrany hoe varim-barina miresaka eo dia lany eo ny fotoana, tsisy fotoana hivavaha. Dia efa kely izy sisa fotoana vao mody miazakazaka dia tsy navita vavaka indray androany, fa ohatrany hoe tsy manam-potoana. Rehefa tena dinianao ny fiainanao na ny fiainantsika rehetra, manana fotoana ihany isika hivavahana, fa isika ny varim-barina satria mandeha araka ny fitarian'ny nofontsika foana. Ny amantarana olona anankely koa fa ao anaty kibony hazan-drano izy, izay toerana andehanany rehetra, izay toerana hidirana dia miteraka olana ho an'izany toerana zany foana izy. Miditra ao anaty tokantrano anankiray izy vao mipetraka elaela ao dia miteraka korotana ao anatin'io tokantrano io. Miditra any amin'ny toeram-piasana anankiray izy vao mipetraka elaela ao dia miteraka korotana ho an'io orinasa io. Tsy mitona fitahina ho an'io toerana io izy, tsy mitona fitahina ho an'ny tokantrano, fa miteraka korotana. Raha mpivady milamina tsara no hidira, petraka amin'ny olo izy, korotana an'io farany. Satria nahoana aiza ny fanahy ao anaty kibony hazan-drano. Zany angery hafany io e, zay zavatra kasihan'ny tanany, raha vao zavatra zay ka tonga eo ampela-tanany, tsy maintsy miafara amin'ny fahasimbana foana iny, tsy maintsy simba ny afarana iny. Matetika ny zavatra ampiasaina rehetra tsy maintsy simba, fa misy ny olona mahay manaja zavatra tsara mihitsy. Fa misy ny olona sasany na dia miezaka manaja, vao mikasika an'io fotsiny ny tanany tsy maintsy simba io, satria anaty kibony hazan-drano. Tsy misy zavatra mety ny zavatra ataon'ny tanany. Pa tianao ananga-javatra izy, tianao zavatra, fa vao mikasika an'io ny tanany dia simba io. Ao anaty kibony hazan-drano zay ny fanahy. Ino mahatonga azy ao anaty kibony hazan-drano? Manatateraka ny sitraky ny fony foana, zay tiany foana ny atao. Rehefa tsy zavatra tiany no mitranga dia tezitra izy, dia misendoatra izy, dia asehona amin'ny olona rehetra mihitsy fa zany efa tezitra. Tsy mety aminao zany manomboka eto, fa ny fanahinao amin'izay omena vahana ry havana malala ao amin'ny tompo. Ny fanahinao amin'izay arao ny sitrany mba ho velona izy manomboka androany. Efa ela izay nanaovantsika ny sitrapontsika izay, efa ela izay nanaovantsika izay nety tamintsika izay, fa inona ny vokany? Tsy nisy vokany teo amin'ny fiainantsika koa. Fantatry ny olona rehetra hoe izao ny toetra n'iny olona iny,
izao ny toetra n'iny olona iny satria mandeha araka ny fitalian'ny folo tsy ampy vava ry havana malala ao amin'ny tompo efa tombotra ny andro ary tia melona ny fanahinao androany omeo vahana amin'izay ny fanahinao nisitraky ny fanahinao amin'izay atao mazotoa ianao mivavaka mitady an'Andriamanitra mazotoa ianao mamaky baiboly mazotoa ianao mivavaka manao valim-bavaka ao anatin'izao fifadikanina izao ataovy amin'ny folo rehetra mihitsy tenireo mihitsy io vatanao io mety nono izy fa aza rarahina manomboka izao fa ny fanahintsika mijerevana ao anatin'izao fifadikanina izao ny fanahy ny vokisany ka raha nonany sy ny vatanao te hisakafo aza omena azy zay tiany fa raha omenao foana zay tiany io vatanao io dia mitaka ny jonana andositra an'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehana any anaty kibo miazan-drano ny hafarana ny amatarana olona ihany koa fa anaty kibo miazan-drano izy efa fiainana tsy zaka maha-olombelona intsony ny ainana ao anaty kibo miazan-drano inona ny zavatra hita ao potipotina fatin-javatra fofofona masiso fiainana tsy mandeha amin'izay loany ao anaty aiziny atateraka mihitsy ao anaty aiziny ao anaty aiziny tsy mahita mangirana tsy mahita mazava tsisy taratra azavana mihitsy mamitaratra kely azy fa aizina ny anana isan'andro sanandro iavana malala ao anaty kibo ny azan-drano te iodiny te hanao zavatra fa tsy afaka satria nahoana ao anaty kibo ny azan-drano te hivelatra amin'ny asa fa tsy afaka ao anaty kibo ny azan-drano tsy afaka miaina tahaka ny olona rehetra intsony ianao nefa anaty kibo ny azan-drano mijery ny olona hafa ianao manompo an'Andriamanitra ohatry ny mba milamina ihany fa rehefa mandinika ny fiainanao ohatry ny tena enjana be mafimafy ny mandinika azy tsy nateraka nefa isika rehetra ary tsy nofolonina iainana any anaty ranomasina sy volana ihany raha misy dia misy no azontsika hipetrahana ao anaty kibo ny mamatsika misy rano ao mamelona atsika sy volana fa raha vao mihoatra ny sy volana maty ny zaza raha mbola mijano ao anaty kibo ao sy volana kibo n'olombelona ihany no misy atsika fa ny jonate dia efa tsy kibo n'olombelona intsony fa kibon'inona kibona trondro kibona trondro dia ohatroatra ny ahoana ny ainana any anatin'ny ranomasina tsy araka le natora na anamboaran'Andriamanitra azy mafy be zany fa nony amin'ny famondrapon'Andriamanitra dia mbola velona ihany izy miaina amin'ny fiainana tsy zaka intsony amin'izao raha sify taona izao aoka hatsiaro an'Andriamanitra ianao manomboka eto ndao tena hibebaka tsika rehetra hiala amin'ny ratsy rehetra anafana ny fanahintsika ao anatin'izany fa androany ianao raha tena hitodika amin'Andriamanitra araka nataony Jona hoe raha reraka tato anatiko ny fanahiko dia natsiaro an'i Jehovah aho ka tena mbola hatsiaro an'Andriamanitra ianao ary hitodika amin'ny tanteraka androany tompo tsy hisalasala anafaka anao anaty zany kibo ny azan-drano zany ry havana malala androany ianao anafaka anao anatin'ny kibo ny azan-drano Andriamanitra ry havana malala ao mitombo ho afahana Andriamanitra ao anatin'izany ianao tena vonona hibebaka tapa-kevitra ve isika tapa-kevitra ve ianao hibebaka androany tapa-kevitra ve ianao anao ny sitraky ny fanahinao amin'izay tapa-kevitra ve isika andefitra ampiena ny zavatra fataon'ny nofotsika sy ny fotsika tapa-kevitra ve ianao tsy tianao intsony no atao manomboka androany fa ny teny ny fanahinao ry havana malala ao ny tombo ity teniko ity tsarovo tsara na mangino ny tompo atio ao anatin'ny vavaka tio ty teny ny tena mahizy anao a ny tena mahizy aho ny tena mahizy atsika rehetra dia tsy niendrikitsika hivelana tsy ho nofo be atsika io tsy io ny mahizy anao fa ny tena mahizy anao a dia le fanahy ao anatinao ao io ny tena fiainanao io fanahinao io ny tena fiainanao io ny mahizy anao io raha Andriamanitra zany mijery atsika dia le fanahintsika no hitany amin'ny sakafo ny fanasa tsy ampy mahizy sa matavy lava izy sa fohy kely mavesatra izy sa maivana kely mba mitafy tsara ve madio tsara ve ny fitafiny sa feno loto feno fampetipetenana io fanahinao io ny mahizy anao rehefa tsaraina ianao
fa tsy nofotsika ny mahaizy atsika mety oro nofonao fa ny fananao ny jerefan'Andriamanitra mety sahirana nofonao fa rehefa manan-karena ny fananao eny mahaizy anao ry havana malala olona mandalo tsika eto olona mandalo tsika eto tsy haina amin'ny nofo mandrak'izay zany tsika tsy haina amin'ny nofo mandrak'izay zany tsika velomo ny fananao raha mbola maheno ihany ianao ankehitriny velomo ny fananao fa maneny te iona aminao zay eny amin'ny raha an-lanitra ny havana malala halleloia ny fanao anatinao ny mahaizy anao ny fanao anatinao ny mahaizy anao averika ny fanao anatinao ny mahaizy anao hovao amin'izay ny fiainantsika manomboka androany ny mampatanjaka mampahery mampisakafo ny fanahintsika zany no ataontsika fiainana manomboka eto aza misaintsaina ny zavatry ny nofo intsony ianao raha mbola tsy manambady ianao maheno ahy aza misaintsaina mbola eritreritra ny anambady zany tsony ataovy zay ampaherezina sy ampatanjaka ny fanahinao ry havana malala aza mieritreritra n'izany tsony aza mieritreritra mbola ampitombo zavatra ampitombo arena be dehibe eto ambonin'izao tany zao ataovy zay avelona ny fanahinao manomboka eto raha hiasa saina ihany ianao hiasa saina isanandro hiasa saina andro aman'alina ny ampandroso ny ara-panahinao isana saina fa rehefa velona ny fanao anatinao ry havana malala ile fanahinao anatinao no mamelona ny tenanao mety maty ny voalazan'ny baiboly raha andany andro ihany mandany andro mamelona fanahy raha andany ora sy fotoana ihany mandany andro mivavaka mitady an'Andriamanitra omevahana ny fanahinao manomboka eto vaninandro farany fiomanana zao ry havana malala ny tanjon'ny satana ny ampihemotra anao ihany ny fatany ampienjeranao ihany ny fatany ampitanondrika anao ihany ny fatany fa raha mbola velona ny Andriamanitra zay ivavahantsika ary mbola maheno ny toroteny ny mpanompon'Andriamanitra eto ianao tsy maintsy mahery ny fanahinao io tsy avelana hitanondrika zany ianao ry havana malala zany ny hiraka nanirana anay amelona ny fanahinao dia tsy maintsy veloma ny fanahinao e amen tsy maintsy veloma ny fanahinao tsy maintsy veloma ny fanahinao tsy ato anatin'ity fiangonana kristiana miaravavaka ity mila fanahin'olona mirehatra ato manomboka androany mila fanahin'olona velona ato manomboka androany halleloia tsy mety aminao ny fanahy mitanondronondrika tsy mety amin'ny fanahinao nyrelatreraka zay natonga Davida ny teny hoe nahoana mitanondrika ato anatiko ianao ny fanahiko manantenany Jehovah fa mbola hidera azy ihany aho nampaherezan'ny Davida foana ny fanahiny ary aseho an'ny baiboly bokin'ny salamo toetra ny Davida zavatra iray loza izy nangatahaka dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lafo zany ny Davida raha mangataka izy raha mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra zany Davida mpanjaka zany ny toerany eo anatrehan'Andriamanitra ao an-tranon'i Jehovah zany ny tolom-bavaka andriafana mangataka izy dia ho an'ny fanahiny mivavaka izy ho an'ny fanahiny tsy zavatra ataony rehetra ho an'ny fanahiny raha mijoro amin'ny fahamarinana izy ho an'ny fanahiny tsy mandany andro ho an'ny nofony zany tsony izy satria vaninandro farany zao tiako ampianarina anao zany tiako hifantoka tanteraka amin'ny ara-panahinao ianao manomboka eto ry havana malala ao amin'ny tompo manana ho avy sambatra tsika rehetra fa maheresy manana ho avy sambatra tsika rehetra fa maheresy mahereza isika rehetra saintsaino sahady ny vaninandro ialalo eto ambonin'ity tany ity andovanao an'izany lanitra mandrakizay zany io fiaretana ao androany io misy vokany io rahatray ry havana malala io fahoriana iafina io misy vokany io rahatray ianao ahilikiliky ny olona io noho ny fahamarinana misy vokany io ny amin'ny fampijenany fanahinao ianao tsy tiany olona io noho ny fahamarinana misy vokany io ny amin'ny fampijenany fanahinao mahazo hery ny fanahinao amin'ireny fotoana ireny reny ady lalovanao reny reny tsifisina lalovanao reny reny falilikiliana lalovanao reny sakafo fanahinao reny mampahery fanahinao reny mampatatsika ny fanahinao reny tsy makivy ny fanahinao zany ny olona mitranga halleluia halleluia
tsy makivy ny fanahanao zany olana amitsay za tena resy lahatra am'izay fotoana melomananao zany fotoana moahana ny fanahintsika natazany kivonazatra ndao hifantoka any amin'ny ara-panahintsika isika manomboka amin'ity voaloham-bolana ity ndao hifantoka any amin'ny ara-panahintsika isika za mitsodrany ny fanahintsika rehetra na izany izy afanahin'olona maheno am'izao fotoana izao ovelomin'Andriamanitra ane ny fanahinao ovelomin'Andriamanitra ane ny fanahinao raisinao zany fahavelomana ara-panahy zany raiso zany fahavelomana ara-panahy zany raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahavelomana ara-panahy amen dia raina Jesosy mila velona fanahinao amin'ity voaloham-bolana ity tsy mahazo mitanondrika zany tsony ianao velona ny Andriamanitra ivavahanao ary tsy mbola nafoy ianao zany izy tsy irery zany ianao raha miatikady tian'Andriamanitra ianao ary mbola tiany ianao ry havana malany halleluja halleluja ampahiresy kely ny eo akaikinao tian'Andriamanitra ianao io e tian'Andriamanitra ianao io e tenena zany ny eo akaikinao ny eo amin'ila ny eo anosina nariny tian'Andriamanitra ianao naiza naiza andrenesanao ateneny ny eo akaikinao tian'Andriamanitra ianao halleluja an Jehova ny famonjena an Jehova ny famonjena zay ny teny farany ny tenen'ny Jona raha ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana tokony ho faty izy anaty kibonazan-drano fa an Jehova ny famonjena mety miatrika olana ianao ankehitriny maheno aho mety miatrika ady mafy ianao ary maneso anao ny akamaroan'ny olona rehetra ny laozany namanao akaiky indrindra ianao tena miady mafy mihitsy ianao ankehitriny anatin'izany olana zany hoe tena inona ny vahaolana hoy aminao hoe an Jehova ny famonjena raha ain'Andriamanitra ny mbola namelona amin'ny Jona na dia 3 andro teo latao anaty kibonazan-drano ary izy ainy ihany koa ny mamelona ny fiainanao halleluja tsy ho faty eo anatin'ny hoaty izany ianao ry havana malala tsy maintsy atsaka an'Andriamanitra ianao androany mangataka eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao voaloham-bolana izao anokatra ny lanilanitra ho anao ane izy androtsika fitahina manana biaby androtsika ny heriny manana biaby androtsika fahasoavana manana biaby eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tsy nateraka ho resy zany ho ahy ianao tsy nateraka ho resy zany ho ahy ianao tian'Andriamanitra ianao io halleluja mba andray verset kely farantsika amaranako azy ao amin'ny bokin'ny Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo manomboka ny 10 Romanina toko fahavalo ny 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany azy ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana ary raha ny fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo amen eno tsara zany voalazan'ny Baiboly zany raha Kristy tompo izy no mitoetra ao anatintsika na dia maty ihany aza ny nofo na ny teny no ny ota dia velona kosa ny fanahy no ny fahamarinana dia hoy izy ary raha ny fanahiny izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo ity nofontsika ity ry havana malala amin'ny tompo na dia hiezaka manao ahoana ary ka tsy velona ny fanahy anatsika dia 0 ihany ny valiny aotra ihany ny valiny fa ny Baiboly eto miteny raha ny fanahiny izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo
dia izay nanangana ny Kristy tamaty amelona nofona mety maty amin'ny fanahany rehefa velona falao anatinao ny fahaveloma falao anatinao mamelona ny fiainanao ry havana malala mamelona ny nofonao ry havana malala halleloia ataovy azy avelona ny fanahinao ataovy azy ampatanjaka ny fanahinao fa rehefa velona fanao anatinao ry havana malala afaka mamelona ny fiainanao io halleluia ny arena amin'io fanahinao io afaka mitrangy ety ivelany afaka miseho ety ivelany zay mino an'izany tanteraka amin'izany sy anao ezaka rehetra amelona ny fanahiny dia ho velona ihany koa ny fiainany manomboka eto ho velona ny asany ho velona ny tokantranony ho velona ny fidiram-bolany satria velona ny fanao anatiny ry havana malala halleluia nasiteka mafan Jesosy ataovy zay avelona ny fanahinao manomboka eto ny fanahinao rehefa mahery afaka mamelona anao rehefa mitory teny matetika isaky ny alaroby reny dia miteny foana hoe amin'ny fotoana matanjaka sy mahery ny fanahinao ka misy olana mitonantonana dia anafitafika ny tokantranonao tsy ny nofinao nge miady amin'iny fa mivoaka mihitsy le fanao anatinao tonga dia miady amin'ilay olana tonga ny troso tsoka daholo ny troso rehetra satria matanjaka le fanao anatinao vao mipotra vany le devolo mitondra korota tokantrano mivoaka avy any ny fananao aninona ty matiko ianao androany tonga dia mitsoka tsisy tafiditra ao anaty tokantrano mihitsy ny devolo satria nahoana mahery fanahin'ilay olona mipetraka ao tsofoka rano mba homen'Andriamanitra hery fanahinao men'Andriamanitra tanjaka ny fanahinao rehefa tena mahery fanahinao io rehefa tena feno vavaka ianao rehefa tena ampy fifadikanina ianao ampy alom-bavaka ianao ravana malala tsy milalao fahotana intsony feno fitaovam-piadiana mahery vaika be ny fanahinao feno fiarovana tratra fiarovan-doha fiarovana mitongotra mitana sabatra ny fanahy adinareo hoe sabatra ny fanahy mitenin'Andriamanitra ny sabatra ny fanahinao mitana sabatra ny fanahintsika rehefa tena jerevana amin'ny tontolo ara-panahy ka zay devolo mitaditady anafitafika ianao voakapa amin'ny sabatra daholo voakapa ny fanahinao amin'ny sabatra zara roa maty ny sasany izay ny mahatonga ny olona sasany atahorany devoly vao mijoro fotsiny izy dia efa miorooro ny devoly satria nahoana matanjaka ny fanao anatiny zany ange io ry havana malala men'Andriamanitra fitaovam-piadiana ny fanahinao arakaraka ny herim-bavaka anao ihany io zay ny mahatonga hoe ny fanahy n'Andriamanitra zay mitoetra ao anatintsika afaka mamelona ny tenantsika mety maty ito nofontsika ty mety maty eto mety maty io rehefa tsy misakafo io ny tena marina dia maty fa rehefa mahazo hery ny fanahinao anatin'ilay ianao tsy misakafo iny ao anatin'ilay ianao mifadiana iny velona ihany le nofo tahin'Andriamanitra le nofo satria lay fanao anatinao afaka mamelona ny nofona mety maty zay ny tokony amelomanao ny fanahinao foana manomboka androany sika aza mandanindany ny andro itsony amin'izay zavatra tiany ny nofinao raha vao misy zavatra tianao atao ohatra hoe misy olona fanena aminao ka tianao le olona dia tonga dia tenena tiany ny foko zany fa tsy tiany ny fanahy taditady anota amina zavatra anankiray dia tena zavatra tiany ny foko zany fa tsy tiany ny fanahy averika hoe ny mahaizy anao tsy ny nofinao io tsy ho vatanao ivelana io fa le fanao anatinao ny mahaizy anao iny fanahinao iny nahafantaran'Andriamanitra anao iny ka rehefa velona iny velona ho azy ny fiainanao rehefa mahery ny fanahinao mahery ho azy ny fiainanao rehefa matanjaka ny fanahinao matanjaka ny fiainanao ivelany zany io ry havana malala mino fa maheritsika mino fa velona ny fanahintsika anatin'ny tokantrano raha raviko zany afatra zany dia zao fotoana amelomana fanahy zany ary raha ny fanahiny zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty amelona ny nofo mety maty amin'ny fanahiny dikan'izay zany velomana ny fanahintsika manomboka avadika mihitsy ny fomba fiainantsika tsy fatako hoe 30 taona ianao zay na 5 amin'ny 30 taona na 7 taona na 10 taona na mety efa 7 taona na mahery ara no niainanao teto ambonin'ny tany nanaovanao zay sitraky ny fonao nanarahanao ny nofinao na nipotsika ny nofosika nanaovantsika zay tiatsika amin'izao andro sisa iainantsika zao amin'izay zay tiany ny fanahintsika amin'izay atao zay mahafaly ny fanahintsika amin'izay atao zay mahafaly an'Andriamanitra amin'izay no atao mba tsy ho tahaka amin'izao na ny tiany ny fanahy ny tian'Andriamanitra andeha ho an'ny Ninive
fa ninjona ny tiany nofiny nataony lasa izy nakany Tarsisy tratrana olana za mirary antsika rehetra mba tsy ho tratrana olana zany ianao mandrakizany ary mirary antsika rehetra raha ho anatin'ny ady ianao maheno aho ho avoaka an'Andriamanitra ho anatin'izany ady zany anenao ho avoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fanambinana ane isika rehetra ho avoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fitahinana isika rehetra engane ny ady rehetra zay lalovantsika ho farana an'Andriamanitra eto zany androany ho farana an'Andriamanitra eto zany androany ary ny olana sy ny ady mbola mitady hidy sakanan Jehova amin'ity voaloham-bola ity tsy ho tafiditra amin'ny fiainanao ninona programan'ny Satana programan'ny fahavalo mitady hanapodika ny anaparanao Andriamanitra mihitsy ny anakana n'izany androany amen ka tsisy lozan-tsoanao nanaretina nakaiky ny lainao ry havana malala fa raha misy kasainao atao manomboka androany dia ho tanteraka aminao zany ary amirapiratra amin'ny lalanao aneny mazava Jehova Andriamanitra ny Israelina hitaridalanao mandrakarivo sady avoko ny fanahinao ane izy na dia any amin'ny tany karakaina azy ampatanjaka ny taolanao ane Jehova ary ho taka ny savotin-drano ianao ho taka ny lohana ny velona bohiboky tsy mety rehetra ianao androany ry havana malala halleluia asa anatin'ny tananao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izay afatra misaoran'Andriamanitra amin'izao resifotao